feon'ny Pentecoste. Ahitanao fampianarana toro-teny izay karakaran'ny fiangonana pentekotista mitambatra eto Madagasikara. Dia ampifaliana indray no iara-banantsika amin'izao androany izao, fotoana azo lazaina hoe manokana ary fampitsodrano sy fampahiry hatrany isika, hitondra ny teny apakatra ny finoantsika ary ampahiry antsika amin'izao androany izao. Hotahin'Andriamanitra ny ianao amin'izay rehetra efa niainanao tamin'ny lasa, ary omeny Jesosy fandresena indray amin'ny ho avy. Mahay io Jesosy io, na nitahiry ny fiainantsika sy nombantsika izy, na ny azo na ny fanantenantsika izy. Eny hatramin'izao ka mbola afaka miona sy ny fampiresaka amin'ny alalan'ny hafatra amin'ity androany ity tsika menakavy. Mirary taona feno fahombiazana, mirary fiainana mahomby, mirary fiadanana, arengany ny vavaka izay efa nataontsika rehetra tamin'ny lasa, dia mbola ho tanteran'Andriamanitra amin'ny ho avy hatrany. Mino ianao fa tsy mbola tapitra akory ny fotoana, mbola tsy tapitra akory ny zava-misy, fa mbola afaka ampisehoany sy fiombany amintsika hatrany io Andriamanitsika io. Androany dia hitondra hafatra ho anao ny tenako. Ka raha marary ianao dia manantena androany fa androany no anehoan'i Jesosy ny fanasitranana ny aretinao. Mety ny tarazoka sy navesatra izany nandritra ny fotoana lava, fa Jesosy kosa afaka manova an'izany amin'ity androany ity ary anova sy hitondra fahagagana sy fanasitranana ho anao. Raha mananolana ianao dia mety vakilo miasa saina reraka, fa androany kosa no antenaina fa anehoan'i Jesosy ny vahaolana mazava. Ivoanao sy ahombiazanao ka hanananao fanantenana ary azahoanao antoka fa ahomby anao. Na inona tanjona tratrarina, zavatra irinao amin'ny fiainanao manomboka androany, ho fantatrao fa sarobidy, zava-dehibe ny fiarahana amin'i Jesosy sy ny manana azy. Ny lohatenin'ny hafatra hoentiko eto androany dia ny hoe mahay miteny zavatra kely ho tonga lehibe. Fa hafa kely ihany izay zavatra izay, kanefa dia hafatra tena sarobidy. Afaka miteny zavatra kely kanefa ho tonga lehibe ny fiafarany izany. Hebreo 12:1 no vakitsika. Hebreo 12:1 dia ny 1:2. Zao mivolaza ny soratra masina eo. Ary ny finoana no fatokina ny amin'ny zavatra antenaina, fanehoana ny amin'ny zavatra tsy hita. Eto dia tenenin'ny mpanoratra miresaka momba ny finoana ary mitondra fatokina mihitsy izany, satria izany finoana izany no maneho fatokina ny amin'ny zavatra antenaina. Mahatoky fa hiseho io, mahatoky fa hitranga io, mahatoky fa tsy maintsy ho tanteraka io, satria izany finoana izany manome an'izany fatokina izany. Ary fanehoana ny zavatra tsy hita, izany hoe misy hetsika, mitranga, atao na dia mbola tsy hita aza, ka ny finoana no mahatonga izany fatokina izany ka hitondra fanehoana amin'ny zavatra tsy hita. Isika olombelona no manana izany finoana izany. Ny olona ihany no tena manana finoana. Tsy manana finoana ny biby, tsy manana finoana ny hazo, tsy manana finoana ny volana makitana. Tsisy finoana ho aminy ka hoe manateny izy, tsy manana an'izany miainga ao anatiny izy, tsy manana an'izany ao anatin'ny fiainana izy. Fa isika olombelona kosa dia manana an'izany, ary ny fanantenantsika sy ny fatokitsika an'izany dia mitondra vokatra sy fahombiazana lehibe. Ny anjarantsika olombelona dia miezaka isika mampiseho sy miainga ary miaina amin'ny zavatra inoantsika, zavatra arahantsika, zavatra iainantsika. Andriamanitra no inoantsika fa miasa amin'ny alalan'ny finoana izay ananantsika ary mihetsika. Rehefa mino sy mahatoky isika amin'ny alalan'ny fatokina amin'ny finoantsika dia mihetsika mahavita zavatra. Jesosy dia niteny toy izao,
jereo ny voromanidina ozy tsy mamafy na midinja ireny kanefa izy dia manana fanantenana mahatoky fa ho velona trany tsy manana ia na ny voninkazo koa dia nolazainy tsy mamafy tsy midinja fa velona izy ny rainareo zay any an-danitra ozy no mamelona azy eto dia tokony fantatsika fa izy ireny tsy hoe manam-pinoana fa izy ireny kosa dia miaina amin'ny zavatra efa natao azy miaina amin'ny zavatra efa nomena azy miaina amin'ny fomba mahazatra efa ny ainany zay no zavatra hitatsika raha reny zavatra resahana ireny isika kosa nefa dia afaka manana finoana ary afaka miova amin'ny alalan'ny safidy ananatsika ny safiditsika olombelona no fa atsika hoe makato na akato rehefa tsy mety zavatra ray ty ato ndray rehefa tsy mahomby eto disao ndray rehefa tsy tiako ty zavatra ray ty ato ndray no tiako itsika olombelona dia manana safidy anatanteraka na tsy anatanteraka hanao zavatra na tsy hanao zavatra anaiky zavatra na tsy anaiky zavatra itsika olombelona no manana an'izany safidy zany fa ireo vorona ireo biby izy ireny kosa dia miaina amin'ny zavatra efa napetraka eo aminy izy ireny no miaina amin'ny zavatra efa natolotra azy dia izay ny fiainany ary tsy manovy zany izy ka raha miova ny faritra misy azy dia matetika izy ireny mampalahelo maty lany taranaka tsy mahomby satria niova ny zavatra na ny fiainana manodidina azy fa ny olombelona afaka misafidy sy misaina hatrany amin'ny zavatra ataony ka mahita fahombiazana eo amin'ny fiainany mahafinaritra sy zava-dehibe ny hoe mino an'Andriamanitra na inona fanakiviana mety apetraky ny olona aminao amin'ny finoana sy fijoroanao amin'Andriamanitra dia tokony ahery sy hijoro hatrany ary atanjaka hatrany ianao fa ny finoana dia mahavita zavatra ny finoantsika an'Andriamanitra dia afaka anasitrana ny aretina raha marary ianao ny finoantsika an'Andriamanitra na Jesosy Kristy dia afahantsika mamindra tendrombohatra zany hoe manova toerana reo zavatra manakony tsy manome vahaolana tsy manampy ary tsy mitondra fandresena fiainanao ny finoana an'Andriamanitra dia afaka afahanao manilika zany araka ny tenin'Andriamanitra eto zany dia tehiteny mihitsy hoe matanjaka ary lehibe ary mahomby ny fananan'ny olona finoana satria fahatokina amin'ny zavatra antenaina izany ny fiangonana pentekotista mitambatra dia tena manana ny fotom-pinoana fijoroany ary mijoro amin'izany hatramin'ny farany ny finoanany fiangonana pentekotista mitambatra dia mino fa Jesosy Kristy ilay teraka ilay Andriamanitra ny tafinofo tonga teto ambonin'ny tany nateraky ny vehivavy io Andriamanitra io dia nahay nihiditra tao amin'ny alalan'ny fanetretena lehibe ka tonga olombelona ary zany fahatongavan'olombelona zany no nitondra fanetretena lehibe ho azy ary zany fanetretena lehibe ao amin'izany no nanekeny hatramin'ny fahafatesana hamonjy ny olombelona zay mino azy eto dia miteny ny fiangonana pentekotista mitambatra dia mino ny famonjena zay nataony Jesosy Kristy mino ny fanavotana zay nataony mino fa ny ranalatsany ny fahadiovana fa hataterahany fanatitra zay tsy nitondra fanavozana tao amin'ny testamenta taloha ary mitondra kosa ny rany Kristy ho fanadiovana hanafaka ny ota rehetra ary tsy misy famerenana intsony mino mihitsy ny fiangonana pentekotista mitambatra fa io Jesosy Kristy io dia maty nalevina ary nitsangana tamin'ny maty marina izany maty izy noho ny fahotana nalevina izy ho fanehoany fa ny ota dia milevina ary tsy hita intsony
ary nitsangana izy noho ny heriny ho amin'ny fiainana mandrakizay. Mino an'izany ny fiangonana pentekôtista mitambatra ary manantena satria ny fitsanganan Jesosy Kristy no ahitana sy atongavana ho amin'ny fiainana mandrakizay, fanantenanany amin'ny fanavotana izay nataony. I Jesosy Kristy io ilay Andriamanitra tonga teto ambonin'ny tany, nitsangana ary tsy maty intsony. Izy ny nanana ny hery hitsanganana amin'ny maty. Izy ny manana ny hery hatongavana ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Izy ny matateraka izany. Ka noho izany, isika dia mino fa Jesosy Kristy ilay Andriamanitra tokana nahary izao tontolo izao. Isika dia mino fa ilay Jesosy Kristy ilay Andriamanitra sady marina no mpamonjy izao tontolo izao, nandatsaka ny rany hamonjy izao tontolo izao. Mino izany isika ary izany no hitoriana sy ambara aminao eto androany, satria miteny miresaka amin'ilay Andriamanitra mahay zavatra rehetra, ilay Andriamanitra tompony fahefana, ilay Andriamanitra tanteraka sy feno ary manana amin'ny voninahitra mahavita ny zavatra rehetra. Ninona tenenina eo aminy araka ny teniny hoe raha miantso azy isika, raha tena amin'ny finoantsika izany dia azontsika angatahana na inona, azo ny tanterahana izany. Ny biby dia manatanteraka ny fomba mahazatra izay mahizy azy ihany. Mifandimby eo ny taranany, fa ny fombany ihany ny fombany, tsy manova fomba ny biby, fiainany eo ihany ny azy. Tsy afaka manafinoana izy io izay araka ny teneniko taminao. Kanefa aoka kosa raha ny biby ny miova ny zava-misy tapidala-kalefona izy, tsy manana fahafahana intsony hanova ny tantarana izy. Fa ny olombelona kosa lavo tao amin'ny fahotana izy, tao amin'ny saedena, fa kosa nisy mpamonjy ary ilay Andriamanitra nahary izao tontolo izao tonga nanafaka azy. Ary rehefa afaka teo izy dia nisy fandimbiasana sy teny fikasana vaovao amin'ny fiainany. Izay no antena itsika hatramin'izao fa izy foana ny famonjena ho an'ny zanak'olombelona izay mibebaka sy miova amin'ny fiainany. Aka ohatra anankiray tsika satria hiverina amin'ilay lohateny aho izay milaza hoe mahay miteny zavatra kely mba ho tonga lehibe, mahay miteny zavatra kely ho tonga lehibe. Aka ohatra isika ao ampanjaka voalohany 7 andiny faraika amby 7 no manomboka vakina ka hatramin'ny andininy 9 amby 7. Mpanjaka voalohany 7 andiny faraika amby 7 ka hatramin'ny andininy 9 amby 7. Izao no voalaza ny soratra masina eo. Ary Eli tamin'ny Aba miakara hinana sy isotro fa misasasasa zato ny ranonorana be. Dia niakatra hinana sy isotro Aba. Fa Eli kosa niakatra ho eo amin'ny tendrombohitra Karmela, dia niankohaka tamin'ny tany ary ny lohany nataony teo anelanelan'ny lohaliny. Ary izy tamin'ny zatoviny miakara kely ka tazany ny ranomasina, dia niakatra izy ka nitazana, dia nanao hoe tsy misy na inona. Ary izy mandehana koa impito. Ary noho ny fampitony dia hoy izy misy rahona kely ohatra ny tanan'olona miakatra avy eny amin'ny ranomasina. Dia hoy izy miakaraka lazao amin'ny Aba hoe amboary ny kalesinao ka midina fandrao voasaka ny ranonorana ianao. Ary vetivety dia mainty ny rahona sy ny rivotra ny lanitra ka nisy ranonoram-be. Ary Aba niakatra tamin'ny kalesy ka nakany Jezirela. Ary ny tanan Jehova dia tao amin'ny Eli, dia isikiny izy ka niazakazaka teo anoloany Aba mandra-pahatonga ny tany Jezirela. Eto no ahitantsika ny finoany Eli hamerina amin'ny laoniny ny toetrandro izay efa 3 taona sy tapany tsy nisy ranonorana.
eto no ahitantsika Elimino fa afaka manatateraka mamerina indray ny zavatra efa tsy vita sy tsy mitranga itsony ary efa nahatonga fahasairanana olona maro. Natonga ny Ahaba tonga tamin'ny toerana zay nisy any Elia any akaiky ny tendrombohitra Karmely io dia noho ny fitadiavana rano satria efa maina ny tany zay nisy tany amin'ny toerana nisy azy ka nitondra an'ireo biby fiompy ho velomina ny akaiky ny toerana misy rano ary nanontany azy dia mbola maina ihany tadiavina mihitsy ireo rano sakely-drano kely mba hamelomana ny biby zay velomin'izy ireo. Fa tamin'ny voalohany dia niteny tamin'ny mpanjaka io Eli miakara hihinana sy hisotro fa misasasasy zato ny ranonorambe, tsy mbola misy orana, tsy mbola nisy ninninina, tany maina, lanitra manga, zava-maniry mikaikony, biby sahirana, mihanahana vokatry ny tsy fisian'ny rano. Fa miteny ty lehilahy ity mpaminan'Andriamanitra ity misasasasa ny ranonorambe ka nitenenine miakara hihinana sy hisotro. Araky ny hitatsika eo dia niakatra teo tendrombohitra Karmela Eli, ary rehefa niakatra teo izy dia nivavaka ary tena nandohalika ny forotra mihitsy izy. Eo no mampiseho fa ny fivavahana amin'Andriamanitra marina dia nanana fanantenana, tsy miankina amin'ny inona io na inona fa miankina amin'ny finoana lehibe zay ananana kosa no matateraka izany. Rehefa nivavaka izy azadino fa tao aloha kelin'io dia nivavaka foy Eli mba hilatsahan'ny afo teo amin'ny alitara, zay ny eo alohan'io. Fa eto kosa Eli nivavaka indray ny amin'ny rano orana zay irotsaka, rano vavaka ho an'ny afo zay nandevina mifanatitra izy eo ambony eo, fotoana foy, fomba foy, teny foy no nampiasainy. Rehefa ivavaka ho an'ny ranonorana kosa izy dia nampiseho fomba mahery vaika mihitsy, zany hoe namana ahoana dia naforitra mihitsy ny tenany inony irotsahan'ny ranonorana eo aminy. Ary nampandeha impito ilay zatovo izy hijery ny faravodilanitra any amin'ny ranomasina, satria ny tendrombohitra Karmela dia somary miditra makany amin'ny ranomasina Mediterane zay ahafahana mitazana sy mahatazana ny any amin'ny farany ranomasina any. Nandeha voalohan'ilay zatovo, rehefa nandeha voalohan'ilay zatovo dia inona no nitranga? Tsy mbola nisy ninninina ozy, mandeha any impito izy. Dia rehefa nandeha impito dia ny zavatra voalaza nahita rahona kely tahaka ny selan-tanana izy. Io no niteneniny tamin'ny Eli. Fa rehefa nandre izany Eli, nahafantatra izany Eli, dia tonga dia nasehony fa orambe nitranga, zavatra goavana niseho, ary navita mihitsy izy fa amin'ny fotoana io dia mila tenenina ny mpanjaka miala amin'ny toerana zay misy azy io fa ho voasaka ny ranonorambe mihitsy izy. Asaivo nitaingina ny kalesiny, asaina mandehana fa ndao tratra ny orana, voasaka ny eny an-dalana ianao. Izany ny zavatra nitenenina taminy. Ny zava-dehibe tompoko, ilay rahona kely toy ny felan-tanana, ahafahana manantena sy milaza fa izy goavana lehibe sy zavatra goavana ngezabe, zavatra tsy nitranga tao anatin'ny 3 taona sy tapany no asehony rahona kely io ao anatin'ny fotoana foy. Mino zany ve ianao? Ain'Andriamanitra ve zany? Za miteny aminao androany, vita ny Jesosy zany, ainy manatateraka an'izany. Kely ny zavatra hitany Eli raha ny hita maso, fa ngeza kosa ny vokatra izany eo amin'ny finoana. Ka androany dia tehiteny aminao, inona no antenainao, inona ny irinao mba ho afaka,
ino natenainao tanteraka ho avy ny fotoana io taona vaovao iainantsika io raha sitrapon'Andriamanitra ino natenainao ke hiteny androany mitondra finoana fa na kely aza ny eo an-tananao ho lehibe ny hafarany zany na toy ny voatsinampy kely aza ho azo lehibe mamsandrahaka izany ary na toy ny rahona kely toy ny fialan-tanana aza ho rambe mamany olana rehetra tsy afaka hatramin'izay manatena fa hitondra finoana sy fahombiazana ny fiainanao ankehitriny tanteraka tao anatin'ny fotoana foy izany tanteraka tao anatin'ny vanim-potoana zay ny vavahany zany ka noho izany eto de te hiteny amitsika tsiraray avy raha mbola velonaina ianao raha mbola manana hery ianao raha mbola manana fatokiny ianao de miteny aminao mbola azon'Andriamanitra omena anao foana ny fandresena sy ny fahombiazana raha mino azy ianao androany lavi-pahotana angaby ianao vesara ny eloka vesara ny faratsiana ary am'izao fotoana zao mihitsy mety mihiditra mandeha any amin'ny lalana zay everinao ratsy ny fiainanao androany anefa ao anatin'izao afatra izao mba maheno ianao fa na de kely aza ny zavatra hitanao na de kely aza ny zavatra inonao androany mino an Jesosy ianao ho afaka ianao hahita fandresena ianao hahita vahaolana ianao ary hahita fahagagana lehibe mino tena mino fa hoasehoan'Andriamanitra zany ho an-tenatsika tsiraray avy zay mino azy izy zavatra goavana hitranga izay neny mazava-dehibe ny afatra nytorian'i Petera tamin'ny andro Pentekosta miresaka momba ny idiran'ny olona milanitra sy ahatonga ny olona teraka indray ilay famonjena sy adanana idirana amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny jerena ny testamenta taloha natao rehefa natitra nefa tsy tafavoaka fa rehefa nijoro Petera tamin'ny andro Pentekosta ary mino zany koa ny fiangonana pentekotista mitambatra ary mitory an'izany eo amin'ny 9:70 rehefa nametra-panontaniana ireo olona zay voatsindrona tapony tamin'ny toriteny nataon'ny Petera hoe inona ny ataonay satria namona ny Kristy satria tsy nino azy satria nanala baraka azy satria tena nanao tsinitsinina na tsy aromeloka sy voatsindrona tapony ireo olona ireo inona ny ataonay bebao izy ary eo ka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy anareo rehetra mba azo famelana ny elokareo ary anareo andray ny fanomezana tia ny fanahy masina izany no hitondra fitsaharana sy fiadanana ho an'ny olona araky ny tenin'ny Petera zay nitoriny teo ary nolazainy mihitsy fa izany de ho anareo sy ny taranakareo ary na iza lavitra tsony Jehova Andriamanitsika nantona azy zany hoe ny fandraisana ny fanahy masina ny batisa amin'ny anaran'i Jesosy io teny fikasana io de ho an'ny taranaka rehetra mahatonga hatramin'ny taona maro fa fotoana fono nitorian'i Petera zany fa hatramin'izao kosa mbola mirotsaka ny fanahy masina raha tianao ny iova raha tianao ny ahita fiainana mahita fahombiazana ary afaka mitranga aminao koa zany dia beba atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy mandray ny fanahy masina izany fahafenoan'ny fanahy masina izany ny tomboka se hidirana amin'ny fanjakan'Andriamanitra mety ho izy angambontsika hoe Petera ve no mitory tahaka n'le hoe ratsan-tanana felan-tanana kely kanefa mitondra vokatra lehibe ilay Pentekosta nanomboka tamin'ny voalohany tamin'ny andro zay nitorian'ny Petera sy ny apôstôly ireo no mitondra vokatra famonjena sy fahavokarana lehibe ankehitriny anjaratsika no miezaka anjaratsika manana enta-mavesatra ho amin'izany amaranako ny afatra zay toriko eto de vakiko aminao ty tenin'Andriamanitra ity mba ho anao ho atsika rehetra ka ho ambininy ny fiainatsika salamo faraiky amby 90 faraiky amby 10 salamo faraiky amby 90 faraiky amby 10 mivaky toy izao fa izy andidiny anjeliny aminao mba hiaro anao eny am'izay rehetra aleanao eny an-tanany nitondran'ireo anao fandrao tafotohana amin'ny vato ny tongotrao ny liona masika sy ny vipera ho diavinao ny liona tanora sy ny mena rana no
hitsahinao satria izao no ireketan'ny fitiavany dia amonjy azy aho hanandratra azy ho any amin'ny avo aho satria mahalala ny anarako izy hiantso ahy izy dia mahaly azy aho hoeo aminy aho raha ory izy hamonjy sy hanome voninahitra azy aho ho vokisako fa ela velona izy ary asehoko azy ny famonjeko Jesosy ene ombanao amin'ny finoana zay anananao na de kely aza hitondra vokatra lehibe ho aseho any amin'ny fiainanao ane zany ho aseho any amin'ny fiainantsika ane zany iainantsika amin'ny fanantenana sy ny fandresenane izany teny fikasany zany amen. Fiol Pentecoste ahitanao fampianarana toriteny zay karakarain'ny fiangonana pentekotista mitambatra eto Madagasikara.